Iny ihany koa no fanadihadiana mitondrantsika eo amin'ny sehatry ny baolina kitra ho an'ny COSAFA zany sokajy vehivavy izay tanterahana aty Zimbabwe amin'izao fotoana izao raha tsy nivokatra raha ho an'ny Barea Madagasikara sokajy vehivavy satria dia tamin'ny lalao telo natao dia faharesena avokoa tsy misy azo antenana intsony zany aloha raha mahakasika ity fifaninanana ity ho an'ny Barea vehivavy. Oui bam. Faharesena telo tamin'ny lalao telo no azon'ny ekipam-pirenena Malagasy vehivavy taranja baolina kitra nandritra ny fifanitsanana isam-bondrona amin'ny fifaninanana COSAFA CUP 17 ataon'ny Zimbabwe nanomboka ny 13 ka hatramin'ny 14 septambra ho avy izao. Teo amin'ny lalao voalohany dia resin'ny Zimbabwe tamin'ny isa mavesatra 4 ny tovovavy Malagasy. Mpilalao ray antsoina hoe Maroke avokoa ny napiditra ireo baolina efatra ireo teo minitra 2:20, 7:20, 7:70 ary 20. Nanarak'izay dia mbola laviny Malawi tamin'ny isa 9-3 indray ny Malagasy ny zoma teo nandritra ny andro faharoa. Toy ny teo amin'ny lalao voalohany dia mpilalao ray dia Tabita Chawinga no napiditra ny baolina efatra ho an'ny mpifanandrina tamin'ny Malagasy. Itemoa Chawinga kosa ny napiditra ny baolina roa ambiny. Ho an'ny Malagasy dia baolina roa tafiditry Sophie miampy iray tafiditry Priska no nanena ny elanelanisa. Ary farany teo amin'ny lalao natao androany dia nomotsany ny Zambie tamin'ny isa 7-2 ny tovovavy Malagasy. Larana farany tao amin'ny vondrona nisy azy araka izany no nisy ny ekipam-pirenena Malagasy tamin'ity COSAFA Women's Championships atao any Zimbabwe ity. Amin'ny lafiny iray dia natao angalana traikefa sy handefesana ny zava-bitan'ny baolina kitra vehivavy amin'ny ankapobeny ny fifaninanana iny. Na izany aza dia azo hitarafana ny tsy fahampian'ny fifaninanana ataon'ny vehivavy mpanao baolina kitra Malagasy izany. Nandritra ireo lalao telo ireo tokoa mantsy dia tsy karitra ihany fa manana ny fahaiza-manao ny tovovavy Malagasy. Eo amin'ny tanjakarabatana sy ny fahaiza-miaraka eny ambony kianja kosa no mbola hita ho lesoka. Tetsakilan'izay dia tojom-pilalao afrikanina manao tomban-dahy ny ekipa Malagasy ka tsy afaka nanoatra mihitsy.